Faly indray ny tenako miarahaba antsika rehetra izay manaraka an'ity fandarana zarahay mahasoa ity. Fandarana izay vokarin'ny hetsika asa ho an'ny Madagasikara. Atolotry Dr Jean-Luc Raveloarmisy. Laharana 7 indray ny fandarana izay atolotra antsika androany, izay laharana 7 mbola ao anatin'ilay famalina ny fanontaniana momba ny fianarana aty Etats-Unis. Maro moa izany no nandefa emailaka nametraka fanontaniana, misy koa mametraka fanontaniana ao amin'ny Facebook momba n'ilay fandarana momba ny fianarana aty Etats-Unis. Tsy eo amin'ilay fakan-kevitra ihany moa izany tsika hatramin'izao, ka vakiana tsirairay ilay izy rehefa nalahatra dia misy lohahevitra eo amin'ny 520 eo izany napetraka ireo. Izany hoe mbola aoka ny aina no ateza ahafahantsika mamaly an'izay rehetra. Fa hatramin'izao aloha izany tsika mbola vao ny 3 amin'izy ireo miverimberina foana amin'ity resaka Etats-Unis ity, ny hoe izay dia hianatra any Etats-Unis fa ahoana raha tsisy vola izahay. Izay foana izany aloha izany no mbola valiantsika hatramin'izao. Fandarana 7 toy ny resaka mianatra sy miasa aty Etats-Unis. Fandarana laharana 7 toy ny resaka faly ny fanontaniana mianatra sy miasa aty Etats-Unis. Ny antony hamerimberenako an'ilay laharan'ny fandarana dia mba ahafahanareo mitady azy izany ao amin'ilay tarim-bokintsika vondrona na ilay groupe Facebook zarahay mahasoa. Eny ary toizantsika izany resaka ny fandarana farany nataontsika izany dia nanomezako anareo roy anankiray izay ahitanareo tranokala anankiray, adresina tranokala anankiray izay ahitanareo lisitry ny anjery manontolo izay manome vatsim-pianarana raha hianatra aty Etats-Unis ianareo, ary ny anarana izay lisitry ny tranokala izay zany, anaran'ilay tranokala dia hoe Institute of International Education. Io zany ny adresin'izy io dia Funding US Study TEPK.org. Funding US Study TEPK.org. FUNDINGUSSTUDY Zay no indesantsika farany mitsofoka amin'ny tranokala io ianareo dia afaka mahita adresy anarana anjerimanontolo arakaraka ny fanjakana misy eto Etats-Unis zany, fanjakana misy eto Etats-Unis dia meno daholo zany lisitra ny anarana anjerimanontolo izay manome vatsim-pianarana amin'ireo fanjakana ireo. Ny resantsika androany indray zany dia aiza ny ahitako torohevitra raha te hianatra aty Etats-Unis ahako? Aiza ny ahitako torohevitra raha te hianatra aty Etats-Unis? Ny voalohany izay ho atoroko anareo zany dia misy an'ilay antsoina hoe Education USA. Education USA izany hoe Education USA, teny mitambatra zany izy io. Io Education USA io dia ny departemanta amerikanina fanjakana amerikanina, departemanta fanjakana amerikanina no mikarakara azy zany, departemanta amerikanina. Ireo zany ny antony anaovana an'io moa zany dia mba ahafahan'izy ireo zany manapahafantatra amin'ny firenena manerana izao tontolo izao ny rafi-pampianarana aty Etats-Unis, ary koa mba ahafahany mitady ahafahany mpianatra zany izay liana hianatra aty Etats-Unis zany, fa ny mpianatra izay liana hianatra aty Etats-Unis mahalala ny rafi-pampianarana sy ny tolotra misy, zatra tsara ho fantatra ny lalam-piofanana, vatsim-pianarana, fangatahana visa, ny asa atao raha ohatra ka mianatra aty ianao, raha ohatra koa izany ianao mianatra vita amin'ny fianaranao, afaka miasa ve ianao, afaka mipetraka ve ianao, inona avy ny lalàna momba an'izay. Be dia be zany ny zatra tena fampahafantarana antsika mihitsy zany hoe ohatra ny ahoana ny rafi-pampianarana aty Etats-Unis sy ny fombafomba mombamomba an'izay rehetra izay zany. Ka misy an'io saika misy an'io soloteny io zany manerana an'izao tontolo izao, misy an'io solotenan'io departemanta amerikanina io zany manerana an'izao tontolo izao, ary araky ny zavatra ambarany eto dia misy an'io solotena io any Madagasikara. Misy an'io solotena io zany any Madagasikara dia zao zany ho jerentsika zany le izy ao Antananarivo zany misy azy io, dia azonareo atao zany ny mandeha mivantana any. Misy aminareo fahafantarako azy efa mpandeha ao satria
misy amintsika ireo zany manoratra aty amiko aty maka fanazavana hoe zao ny neninay tary amin'ny Education USA ka marina ve zany sa tsy marina, ka omeko anareo zany misy aminareo koa voasambany zao vao mahalala an'izany hoe hay misy an'izany any Madagasikara dia misy tokoa zany toerana zay iandraiketan'ny fanjakana Amerikana amin'ny alalan'ny masoivo amin'ny alalan'ny masoivo ny firenena Amerikana zany manolotra an'io programa io ny antsoin'izareo azy dia hoe Education USA Advising Center. Education USA Advising Center dia araka ny fanazavana omeny ato amin'ity tranokala ity dia manome torohevitra isam-batan'olona izy one on one moa zany filazan'ireo zay one on one advising, manome torohevitra isan'olona izy dia manome ihany koa izy misy famelabelarana ataony izay misokatra ho an'ny daholobe, misy famelabelarana misokatra ho an'ny daholobe dia ianao zany raha te ho any dia mila maka fotoana, mila maka rendez-vous fa tsy toa dia mipoitra fotsiny hoe aza mba te haka torohevitra aty aminareo, mila maka rendez-vous zany nareo raha ho any amin'ilay hoe Education USA Advising Center io. Dia misy koa zany araka lazaiko teo famelabelarana ataony masom-bahoaka ho an'ny olona rehetra misokatra ho an'ny daholobe dia manome misy fomba misy solosaina azonareo ampiasaina ao misy internet ihany koa azonareo idirana. Ny zavatra lazaiko aminareo dia ny zavatra voalaza ato amin'ilay tranokala za mariako fa tsy mbola tao mariako tsara zay aloha sao dia sanatria tsy zay no dia hoe nareo ohatra toa tena nampiresan'le rangahy iny zay na hoe nampiasony sanatria ny vavaladiany lela, tsika tsy manao an'izany fa ny fanazavana ato amin'ilay tranokala zany ivakiko aminareo dia misokatra ho an'ny daholobe ilay izy hoe dia manome torohevitra isan'olona izy zay lazaiko hoe maka ianareo zany raha tianao an'izay dia haka torohevitra isan'olona tsirairay isam-batan'olona dia maka fotoana na manao rendez-vous amin'zareo dia misy solosaina azonareo ampiasaina na ordinateur, misy internet ihany koa azonareo ampiasaina dia manana ny lisitry ny anjerimanontolo misy aty Etats-Unis izy filazany azy ato College Catalog Library, izany hoe misy ny lisitry ny anjerimanontolo ety azonareo tadiavinao dia manana ihany koa zareo DVD na CD na video cassette ahafahanareo ihany koa maka torohevitra momba an'izany fianarana aty Etats-Unis izany. Dia ahoana misy mandraikitra hafa io manko ilay lazainy hoe feno tanteraka zany ny azy ny asan'ny torohevitra omeny izany hoe manome ny torohevitra rehetra izay ilainao momba ny fampianarana aty Etats-Unis. Ny toerana zany zao no mety ho tianareo fantatra, ity zany ny adresiny eny amin'ny ambasady izy io raha ity ilay adresy omeny eto ity firy moa zany zao ty raha amin'ilay famakiana soratra vaovao zao mbola mianatra sao dia diso roa aotra fito satria zany avy aty amin'ny ankavia mamerina mamaky zay moa izay ilay nampianaran'ny akademia iny mbola mianatra an'ilay izy fa aza menareo tsiny roa aotra fito satria 1ambin'ny tsy hoe folo iray toa izay zao ny 1ambin'ny amin'ilay fanisana vaovao nomen'ny akademia. Roa aotra fito Andranoro Antehiroka, ataoko amin'ilay teny mahazatra aloha ilay izy fa sao dia diso ny zavatra lazaiko eto afa-baraka antsika mianakavy. Fito sy roanjato lehibe zany Andranoro Antehiroka dia Antananarivo 500 Madagasikara. Iny zany lo 207 Andranoro Antehiroka, lo fito sy roanjato na roa aotra fito Andranoro Antehiroka. Dia misokatra izy amin'ny sivy hatramin'ny efatra, dia raha ilay filazany eto zao za mijery an'ity alatsinainy hariva manao an'ity fandarana ity manamboatra an'ity fandarantsika ity dia mikatona izy amin'ny alarobia afaka pitso talata zany talata moa zany zao tsika miaino an'ity fandarana ity, mikatona izy ny alarobia dia mikatona koa izy ny zoma dia mikatona koa izy ny sabotsy. Fa raha ity le hitako eto ity mikatona daholo zany izy amin'ny fotoana io fa ny sokafany zao dia talata sy alakamisy amin'ny sivy hatramin'ny efatra.
Zay zany no ahafahanareo zany mandeha any zany. Meko anareo koa ny laharana tarobia finday ahafahanareo miantso anazy dia 033 44 322 82 033 44 322 82 zany hoe aotra telotelo efatra efatra telo roa valo roa. Tsy haiko tsara mamaky an'ilay izy. Izy tafime an'izao ahoana koa ary zany ramose zany. Mbola mianatra e. Ianarana. Tenin-drazantsika io ka tsy maintsy jerena ny fomba ahaizana anazy. Zay zany ny laharan'ny telefônina ahafahanareo miantso an'dry zareo 033 44 322 82. Io Education USA Advising Center Antananarivo. De raha ohatra indray zany nareo mieritreritra ahoana moa zany ny tena ifandraisana aminy dia ity aloha zany araka ny fanao mahazatra apetako amin'ny Facebook-tsika ny izy ity ny adresin'ny zareo dia ao nareo zany maka ny laharan'ny telefôna, ny adresy emailaka. Ny an'ny zareo moa zany ny adresy emailaka nanaovany azy ato avy zany izy eto dia mizatra fenonao zany eo raha misy fantahina apetraka ao. Manana adresy manokana izy adresy manokana koa ny tarehim-bokiny ny azafady ny tsy tarehim-boky moa zany fa trano kala manokana dia misy adresy manokana izy dia ho apetratsika daholo zany rehetrarehetra zany ahafahanareo mijery hoe aiza no raha te ahafantatra bebe kokoa ifandray amin'ny zareo zany nareo dia afaka manoratra mivantana, afaka mandeha amin'ny toerana io azafady afaka miantso amin'ny telefônina ianareo dia any ianareo mahazo torohevitra tena mivantana mihitsy raha te hianatra aty Etazonia, miresaka mivantana amin'ny tompon'andraikitra izay mikarakara ny fampahafantarana momba ny fianarana aty Etazonia. Za zany mariako azavaina aty am-piandohana. Za zany tsy miasa ao amin'io toeran'io ary tsy miara-miasa amin'ny toeran'io. Na mantsy ataoko mazava tsara mba tsy hisian'ny hoe ary tany amin'ilay ramose io zay dia sao dia any miteny hoe aiza koa zany ramose zany tsy fantatra zany. Fa ny zavatra ataontsika ato amin'ny hetsika asa any Madagasikara zany dia tena asa hetsika tena mitokana io, tsy misy fiara-miasa amin'iza na amin'iza afa-tsy ny AZ radio televizion. Ny antony mahatonga an'izay zany le mifaningotringotro io manahirana. Avy eo koa moa haintsika koa misy ihany koa zany tsy ity le fikambanana ity zany, tsy le Education USA zao no lazaiko fa haintsika ihany koa moa le manahirana le fiarahamonina antsika. Rehefa misy olona manao zavatra dia efa ahitana foana tsongolohana an'iny zany. Dia mba hialana amin'izay zany dia miezaka zany zay manao zavatra mazava dia arak'izay tratran'ny herinay izay ihany manao anazy. Dia zao moa zany rehefa tsy tratran'ny hery le izy dia miara-miasa amin'ny AZ radio televizion dia so ihany moa zany fa manampy ny AZ radio televizion raha tsy izany tsika tsy afaka manao ity fandarana ity. Izy zany nisy fotoana aloha nasain'ny zareo tao hoe angamba roa taona lasa izay hanao famelam-pianarana satria efa teo amin'ny 3 taona teo zao zany nanao ity zavatra ataoko ity fa zao moa zany tsika zao vao nahazo sehatra amin'ny radio. Amin'ny volana May tsika zao nankalaza ny taona voalohany fa manomana fandarana goavana mihitsy amin'io le fanamarenana ny taona voalohany niarahana tamin'ny AZ radio televizion io. Fa ny antsoindry zareo hanao famelam-pianarana tao dia le fotoana tsy nifanaraka mihitsy satria tsy maintsy manaraka an'ilay programandry zareo zany. Dia tsy nety tamin'ny sendra fandalovako tany Madagasikara tsy tafavoaka ilay izy dia tsy afaka nanao famelam-pianarana tao zany ako. Fa misy io ary mampirisika anareo mihitsy ako andeha mahafantatra tanora ako mpianatra izay manaraka ny fandarana ataon'ny Education USA amin'ny alalan'ny ambasady io misy anankiroa amin'ny zareo zao efa nahazo fatsim-pianarana raha ny fantatro lasa mianatra aty Etazonia na araka ny toromarika nomeny tao dia avy eo nisy toromarika koa moa zany avy taty amintsika dia io moa ny antsika zany dia misy ity ny vatsim-pianarana sy ny fahafahana lasa aty izay ihany ny zava-dehibe izay na fomba nahitany azy iny moa zany amintsika ny goavana fa le mpianatra lasa zany zao no tena zava-dehibe amintsika mianakavy. Ka za mampirisika anareo mankanesa any amin'ny toeran'io nareo ao amin'ny masovon'ny Etazonia zany misy an'io arak'ilay adresy nomeko anareo teo zany ao misy an'io toerana io dia mankanesa ao nareo averiko meko ny ray aman-dreny laharana tarobia 033 44 322 82 dia ho apetratsika amin'ny Facebook ao
ny adresiny dia azonareo entinany hoe ity nahitana ity fanazavana ity azonareo lazaina koa hoe nay avy tao amin'ny nay tao amin'ny AZ radio télévision hoe de nitenen'i docteur Jean-Luc Ravelard misy mampianatra amin'ny Androzy University any Michigan. Tsisy olana mety zany. Ny Amerikanina koa zavatra mazava foana ny anjareo amin'ny fanaovan-javatra ka. De tsisy olana miteny an'izany hoe taonina zahoanareo an'ilay information zany na le hoe antontam-baovao momba ny asa ataon'ity Education USA ity. De zao satria tsika efa miresaka ny Education USA ihany zany de rehefa jerenao zany ilay tranokala Education USA tsy le an'ny ambasady any Madagasikara indray eo Masevoany Madagasikara fa le tranokala an'le Education USA mihitsy Education USA avoakan'ny fanjakana Amerikana de misy lisitra vatsim-pianarana be dia be ao. De omeko anareo zao ity zao misy hoe Jacksonville State University de natao vatsim-pianarana ho an'ireo zay haka licence. Jacksonville State University vatsim-pianarana ho anareo zay haka licence de voalohan'ny volana avril amin'ity taona ity ny daty farany fametrahana fangatahana voalohan'ny volana daty farany fametrahana fangatahana voalohan'ny volana amin'ity taona ity zany voalohan'ny volana avril safady re olona voalohan'ny volana avril amin'ity taona ity ny daty farany fangatahana vatsim-pianarana de lazainy ao le izy hoe ity izy de natao ho an'ny mpianatra vahiny de mianga amin'ny famendrehana iny moa zany efa resantsika matetika foana iny famendrehana iny ianao zany afaka miteny hoe mahantra tsisy vola fa ny tena mila songadina zany de ina mampiavaka anao na de mahantra aza ianao ina mampiavaka anao sika rehetra io samy manana mampiavaka antsika misy fahaizana manokana misy talenta manokana misy fahalalana manokana misy rispo manokana misy toetra manokana mampiavaka antsika iny zany no asongadina be dia be le nizatra fandraisantsika momba an'izany de manao fangatahana ianao de nizatra ilainao hoe manao lahatsoratra manazava ny mombamomba ny fiainanao ny zavatra efa vitanao de hoe nahoana ianao no omena an'ity vatsim-pianarana ity ny anaran'le vatsim-pianarana aiza maizy takeo Jacksonville ny anaran'le vatsim-pianarana andraso edy ma azafady International House Scholarship zay ny anaran'le vatsim-pianarana dia ny anjerimanontolo manome anazy dia ao amin'ilay hoe Jacksonville State University tsy mety voatona le Jacksonville State University de Jacksonville State University any Alabama any atsimon'ny Etats-Unis zany misy anazy de manoratra zany ianao taratasy milaza hoe mendrika ianao inona ny vitanao tamin'ny lasa de mila koa taratasy anankitelo 3 lettres de recommandation zay zany no ataonao dia lazainy eto ihany koa fa alefanao ny notiny tany amin'ny terminal nazahoanao bac de mila koa ianao manao an'ilay antsoina hoe TOEFL na English Proficiency Skills io moa zany le resantsika foana hoe mila atao izy io misy noty farany ambany ke ilaina amin'io mila tsy maintsy ataontsika koa zany iny fanadinana iny zany azahoana ny noty iny zany raha sanatria moa zany tsy afaka manao an'io no ny antony maro samihafa satria sabotsy foana koa izy io misy olona zany tsy afaka manao an'izay no ny lafiny ara-pivavahana de afaka manoratra mivantana any amin'ny zareo ianao manazava ny momba anao de angatahana zareo mba raisandry atompoko fa any vao manao an'ilay fanadinana io moa zany efa misy volavola zay any tetikasa zay ho ataontsika ato amin'ny hetsika asa hoan'i Madagasikara isy anjerimanontolo anaovana fifampirarahana zany any Madagasikara angatahana mba hiandraikitra ny fanaovana TOEFL efa misy manao any fa sabotsy foana no ataondry zareo dia mba hitady indray zany tsika toerana hafa zay manao ivelan'ny sabotsy satria misy olona zay tsy afaka rehefa sabotsy no lafiny ara-pinoana de amin'ny volana May zao zany no nieverina anaovana an'izay fifampirarahana zay de kanjo moa zany misy an'ity le virus ity coronavirus ity zany virus corona ity de tsy fantatra moa zany na ho lasa ny tena na tsy ho lasa fa ny antony ampiasana zany zao de efa namoaka fifampifehezana
vao mivoaka androany hoe ny dia rehetra atao ivelan'ny États-Unis, ny dia fitsidihana iraisam-pirenena, voyage international zany, dia tsy miantona avokoa zany zao aloha. Miantona avokoa ny fitsidihan'ny fandehanana ivelan'ny États-Unis. Na eto États-Unis aza dia tsy azonay atao no tsony zany zao aloha no mandeha mihetsika na mitondra mpianatra na mandeha manao asa fikarohana. Fa nohon'le firongatry ty le aretina ty zany, le virus ty zany. Za io zany tena lasa saina be amin'ny any an-tanàna any, manona akôry eky tsika an-tanàna ao. Iny moa zany hita eny amin'ny vaovao eny fa karaha tsy de fantapantatra, karaha tsy de asany, karaha tsy haiko loatra inona no tena atao am'le izy fa sao de atao hoe mitsikere eto ankaloza eto raha ohatra ka anaovan'olona lasparana ny fandarana. Fa ho anay zany zao de tsy afaka mihetsika zay tsy mahazo mihetsika, tsy mahazo mandeha. Mba iarovana amin'ny hoe mba tsy ho voa an'le aretina sy raha sanatria voa mba tsy hitondra azy zany ato amin'ny anjerimanontolo. Ny torohevitra zany hitako azoko omena anareo satria mivadiko moa zany de amin'ny sehatry ny fahasalamana no toeram-piasana zany, mivadiko infirmiera de misy hôpitaly lehibe eto akaikinay eto iasany. De ny zavatra hitako ny torohevitra zay omeny de sy ny toromarika avy ato am-piasana de zao: manasa tanana, de manasa tanana, de manasa tanana, fadiovana zany ny voalohany. De zay zao le tantara be any amintsika. Ty le fiainana ary fisarotra. Aiza na ny rano azany e! Eka, io moa zany alay tsy ataoko resabe eto fa sao de ataon'olona hoe be resaka any an-dafy any no de mitsikerana ety. Fa tsy resaka an'izay mihitsy le izy, fa arak'izay tratra re olona de ataovy ny fanasa tanana. Sasana amin'ny savony, manasa tanana matetika, fadiovana. De eo manko ny hoe aiza ka na le rano nasana tanana aza ane tantara tsy manantsahaly. Raharaha le izy a! Fa io moa zany soa ihany moa zany isan'ny IEM nampanantena an'ireny zavatra ireny ka za mino fa io ve tsy efa misy vahaolana ataon'dry zareo zany zao satria zao mihitsy zany porofo ho an'dry zareo hanehoana ny fahafahany fahaizany mitondra. Irariana mba hatao avoakan'dry zareo zany ampitombo ny rano fa tsy misy fahatapahan-drano intsony, ampiditra ny savony mba ho tratran'ny olona ihany koa ny fividianana anazy, na misy toerana publika, toeram-bahoaka zany ahafahana manasa tanana. Hoe anareo ianao zany rangahy de manofy ka zany anie ny ipoiran'ny hevitra sy ny fampandrosoana, fampizarana ohatran'izao. Fa ny torohevitra azoko omena de ny fanasan-tanana de raha mbola azo atao de ny ty le sarom-bava. Asa zao tsy raha mbola misy any amintsika any, na misy an'izany koa ary raha misy an'izany koa tsy efa lafo, oay lafo. De hitako tamin'ny zaho mantsy zany nampianatra tany Togo teo, de hitako ny ataon'ny zalahy Togo de tena folara ny tapenany amin'ny orony sy amin'ny vavany. De zay ny azany satria tsisy maharaka an'izay vidy sarotava sarom-bava any zany ry zareo. Ka torohevitra ny omeko. Io moa zany tsy atra resaka aina moa zany le izy irariana mba tsy hisy voan'izay tsika mianakavy. Verina eto zany hoe le TOEFL zany tena ilaina. Io moa zany raha vitantsika le fanarahana amin'ilay anjerimanontolo any Madagasikara io, tsy haiko fa efa misy resaka mandeha ihany zao. Fa za moa zany tsy afaka mandeha fa miantona aloha zany dianay tavela ty. Fa rehefa vita zay de tsy maintsy ampahafantarina antsika eto ihany. Fa am'zao zany mbola tsisy zavatra eritreretina ary io tsy vina io, tsy vely rano fa mieritreritra tsy tana hoe rangahy ty, inona manakana antsika tsy hanao an'izany ihany. De mba tsy andro anankiray fotsiny nanaovan'ny mpianatra fanadinana, fa mba misy maromaro ahafahan'ny mpianatra manao fanadinana, rehefa tsy afaka tamin'ny andro anankiray izy mba mandeha amin'ny fotoana hafa koa izy zany mba magnano. Zay eritreritra amin'ny hanampianan'le mpianatra zany. Fa am'zao aloha zany mbola sabotsy ihany no misy. Misy koa le IELTS ataon'ny British School, mikarakara ny British School moa tsy eny mba alarobia eny izay, toy ny alarobia ambony loha eny fa mba hamariny kely fa toy izay. De de sabotsy ihany koa ny an'jareo ary tiany zareo manao fanadinana sabotsy io. De resahako manko zay am'le hoe mila manao an'ireny fitsapahana ireny tsika mba ahafahana mahazo an'le satria fepetra takin'le université zany amin'le scola ilaintsika zany izy io. Ka raha sanatria zany ianao tsy afaka manao an'le izy de manorata mivantana amin'ilay anjerimanontolo. Ity zany amin'le Jacksonville State University miverina amin'ilay vatsim-pianarana ako manome vatsim-pianarana ry zareo izy de ho an'ny mpianatra zay vao haka lisansa zany de misy roy zany ho apetraka ao amin'ny Facebook-tsika koa zany ty roy ty ahafahanareo mameno anazy. De fenoanareo le roy de fenoanareo zany ny fangatahana
dia mazava ao daholo ny atsipiriany rehetrarehetra hoe ny fomba fanaovana azy. Zao angambany raha mahaliana antsika mba andefasanareo Domberina ako. Raha ohatra tianareo koa zany ty ataontsika ohatra ny tamin'le vatsim-pianarana ho an'le mpianatra le vao afaka baka, meo Domberina hoe ataovy ilay fandarana, anao fandarana manokana le fomba fangatahana vatsim-pianarana ao amin'ilay Jackson State University. Dia amin'izay zany ako afaka manokana fotoana dia atoronareo tianao atao, tianao atao, tianao atao. Mba ahafahantsika zany mahazo taridalana, satria ny fahitako azy be dia be ny tanora te handefa sahirana amin'ny famonoana an'itony taratasy itony, dia azontsika anaovana fandarana manokana. Fa mangataka Domberina ako. Ahafantarako hoe ilaina le izy na tsy ilaina, satria araka ny lazaiko teo hoe mbola misy ihany 520 le lohahevitra tamin'le fakan-kevitra iny le nataonareo izy zany 520 izy ao. Mbola vao mbola telo ao amin'le 520 ity indray ataoko amin'ity resaka fianarana ty Etats-Unis ity. Ka ao amin'ilay hoe Jacksonville State University zany misy vatsim-pianarana anankiray natao ho an'ny mpianatra vahiny io dia fa ny voalohan'ny volana aprily zao, avril zao zany no daty farany fametrahantsika fangatahana. Zany hoe io zany nataoko ohatra ho anareo, misy toerana maro ahitantsika vatsim-pianarana. Ny anankiray zany misy le toerana anankiray zany ao amin'ny ambasady amerikana Education USA. Ao zany nareo mandeha any ary amin'ny foiben'ny masovia amerikana io zany le toerana misy anazy teo moa nandeha aza. Aiza moa le ery ananina, angamo ananina anara-tanàna. Ery Andranoro Anteroka. Amin'ny misy ny ambasady zany. Any zany no azonareo atonona, dia ao amin'ny tranokala zany, ty tsy tranokalan'ny Masovia io fa tranokalan'le Education USA ty ahitanareo toromarika na vatsim-pianarana be dia be. Anankiray fotsiny zany ty tononoko aminareo ty dia le hoe Jacksonville State University. Jacksonville State University anaran'ilay vatsim-pianarana dia hoe International House Scholarship, natao ho antsika izay mbola voaka lisansa. Misy maro misy an'izany hoe Gorilla International Scholarship zany any amin'ny Pittsburgh State University amin'ny voalohan'ny volana Jona koa ny farany amin'io. Dia misy koa zay. Dia misy koa antsika izay liana amin'ny siansy politika. Liana amin'ny siansy politika dia amin'ny faran'ny volana Marsa zao koa zany amin'ity faran'ny volana Marsa ity koa misy koa zany fa any Madison Wisconsin any no misy an'ilay vatsim-pianarana. Be dia be le izy zany, ka idiro zany reo ahitanareo ilay vatsim-pianarana. Rehefa mahazo an'ireny vatsim-pianarana reny zany ianao, satria izay ny idiran'ilay resantsika, mahazo an'ilay vatsim-pianarana ianao ratsy feno vatsim-pianarana io, dia afaka miasa ianao zany, miasa ianao dia iny le vatsim-pianarana iny zany efa eo fa azo antoka dia le asa ataonao anampina an'iny vatsim-pianarana iny anefanao an'ilay fandaniana. Iny rehefa mahazo an'iny vatsim-pianarana iny koa zany ianao dia manampy anao ny amin'ny fahazoana an'ilay visa. Satria averiko foana, tsy hoe sanatria manan-kivy tsy ihany, za koa zany ohatranareo ihany koa. Iny le hiran'ny ohatran'lahy ihany ohatran'lahy ihany za. Zay hono izy ohatran'lahy ihany za. Zay hono nanao an'iny hira iny. Tsy adinoko toka le anaran'le izy. Dia olona tsika zany olona tsy nanam-bola. Fa zao nikirintsika, niasantsika, ny tompo nangatantsika tamin'Andriamanitra, nokatra varavarana efa taonany maro nivavaka niasa zay vao lasa. Misy foana ny fanantenana, tsy manan-kivy le tsy manan-kivy lazaiko dia zao hoe tsy afaka niakaty ianao raha tsy manana an'le vola, porofo hoe malo fahasaram-pianarana, tsy mendreo visa anao, tsy mahazo an'le taratasy angatahana visa. Zay mihitsy ny tena izy, tsisy taratasy azonao angatahana visa mihitsy, satria avy aty amin'ilay anjerimanontolo zany raha vao tsisy le vola. Dia ny mba hialana amin'izay zany, marina fa te hiasa ianao ety, be dia be manoratra amiko, za mahay manao hira gasy, le bah gasy reny, za manana an'izao talenta zao, hiasa rangahy rehefa tonga any ahoana ny hatongavako any. Raha resaka fianarana aloha re tompoko, tsy tonga aty ianao raha tsy misy porofo milaza fa misy ny vola, tsy tonga aty mihitsy. Dia izay no mahatonga antsika manoro hoe mitady an'ilay vatsim-pianarana na tsy feno aza, dia tonga aty ianao dia miasa. Ianao zany tsy maintsy manam-bola, asehonao an'izareo le efa nanao vola dia miasa ianao dia manampy an'ilay vola any am-pelantananao. Raha sanatria zany tena tsisy mihitsy le vola zany, tena tsisy, satria efa ohatran'izay koa fa avy teo ny tena, dia ny ahazahoana vatsim-pianarana ny tena karohana. Izay zany mahatonga amin'ny resaka vatsim-pianarana foana isaka misy fandarana izay ataontsika. Ka izay zany aloha ny androany, alay aloha hijanona fa
le zanako lahy efa miandry ahy mihitsy fa andeha hilalao manko zay io. De efa miandry mihitsy ngarainy fa dada efa hariva ny andro, lalao tsika lalao. De andeha lalao aloha fa zavatra roa zany feny androany misy an'le Education USA ao Antananarivo, vonjenareo, jerenareo amin'ny Facebook ao ny adresy. De misy koa zany an'ilay toerana ahitanareo vatsim-pianarana raha ohatra te handeha aty Etats-Unis nareo, apetraka ao fa ny ray misy efa nivakiako teo amin'ny voalohan'ny volana avril amin'ny ity taona ity ny farany fametrahana fangatahana International House Scholarship no anarany, any Jacksonville State University any Alabama, manome an'io vatsim-pianarana io. Raha tianareo ny hanomezana toromarika amin'ny famonoana ny fangatahana, andefaso domberina ako. Asio verina kely lidona. Feedback moa zany zay. De mba adomo kely eo zany hoe mba hanao fandarana manokana ary fomba famonoana ny fangatahana io. Teo jerentsika fotoana zay mba ahafahantsika rehetra zany fanoro lalana sy mifanampy. De samy tain'Andriamanitra antsika mianakavy, misaotra anareo naharaka hatramin'ny farany miain'ny fandaharana. Samuel Velona Doly, Enganetsy io tratran'ity virus ity. Isika io moa ny toromarika kely mba haiko teo zany meko anareo dia fahadiovana araka zay tratra ekeko fa raha be ny rano jirama, io rano mavo aza moa zany lazain'ireo fa madio. Zareo zany asa zareo raha mahasahy misotro an'io koa izy milaza anazy fa madio ampisotroan'ny olona io. Zafady tafiteny an'le izy any amin'ny farany, zafady indrindra. Fa irariana mba Samuel Velona isika rehetrarehetra, samy tain'Andriamanitra dia manaraka amin'ny fandarana manaraka amin'ny larobindra isika mifampitafa. Misaotra anareo zay ato amin'ny hetsika ny asa ho an'i Madagasikara, mankasitraka sy mankatelina amin'ny fanarahanareo ny fandaharana, mankasitraka sy mankatelina ihany koa amin'ny fanohanana. Samuel Velona isika mianakavy, misaotra ny radio, amin'ny AZ radio television, amin'ny fanolorana amin'ny fandaharana. Mahay mampoana ho antsika rehetra, mankasitraka ny teknisianina. Isaorana ny avo, Andriamanitra raitsoto amin'ny hanomezantsika ny aina sy ny fahalalana ary ny fahafahana mifampitafa sy manolotra programa toy izao amin'ny alalan'ity radio ity. Sampy tsara, Samuel Velona, mandrapitafa tompoko lahy, mandrapiresaka tompoko vavy.